Zany hoe misy olo zany manambaly ray, efa manambady ray zany izy, de nanana zany izy olo tiana hafa ankoatran'iny raha iny, de mbola tsy asehony any vadiny, de tiany amizay hampakarina amizay io, de haseho an'le vadiny ao an-trano, de izay moa antsoina hoe vily rafy, zany hoe manaha tahagny zany le vehivavy anankiray. Zany hoe le vehivavy anankiray io zany no karazana hoe mivily rafy zany le lehilahy am'le vadiny tompo-toerana mba hampidirana le vahiny, le vadiny vaovao ao an-trano. Zany hoe tahany anaran'izay zany hoe omena ny anjara sahaza anazy izay takiny le vadiny tompo-toerana ao an-trano, de zay vao azo ampidirana le vady vaovao. Zay le vily rafy zany. Zany hoe le tompo-trano aloha zany tena omena lanja be kokoa zany, satria le tompo-trano ao no mandidy sy manampaka, raha efa tsy manaiky izy de tsy tafiditra ao io rafy io. Dikan'izany fomba moa le izy de mangataka, miresaka am'le vadiny izy hoe tsy tafiditra ato izy io vady le rafiko io raha tsy omenao reto zavatra takiko reto. Mitaky izy hoe taky aho omby telovolo, zay anisany tena sarotra indrindra ny mitady an'izany. De mitaky izy firavaka faran'izay lafo vidy, na volamena io na volafotsy. Mitaky izy fanaka ho anazy manokana io, de mitaky izy ny amin'ny ray aman-dreny am'izay zany de hoe aminamboaro trano any amin'ny ray aman-dreny koa, de ohatran'izao ny paozin'ny trano takiko, zay vao tafiditra eo ty rafy ty. De tsy maintsy manaiky an'izay le lehilahy rehefa te hampiditra an'io rafy, de io vadiny io, de io vady vaovao io zany rehefa te hampiditra an'io izy. Raha mbola tsy mahita an'ireo zavatra reo izy de mbola tsy tafiditra ao io rafy. Tsy maintsy mazava ho azy zay vady ampakariny ankoatran'le vady be le tena tompo-toerana, de tsy maintsy anaovana tahana zany, zany hoe izay le vily rafy moa zany, tsy maintsy tahana na 12 ara nisa mbola ny ampidiriny ao, de tsy maintsy atao foana io fomba io, manaha zany, zany hoe vily rafy iny tsy maintsy tanterahana foana isaky ny mampiditra izy. De mikasika an'le fomba moa hoe tsy miady ry zareo, zay no marika alalana zany fa mahay mitondra ny lehilahy an-tandroy, satria ireo tsy misy miady mihitsy ireo vadindreo, au contraire ara mifanampy, hoe jerena zay tena hoe marefo ara-pitadiavana, de miombokevitra le vady efa taloha, de manao tsipaipaika, de iny no anampinan'le anankiray vao hiezaka hiarina amin'ny fiainana.